Etsiky ny tanora tim ny adidy vita ny fafinaretana azo. Fepetra ara-pahasalamana zara raha misy manaja. Raha maloto eto amin'ny firenena tsy rehefa mihitsy ny filosy ny Prime Ministre. Klasy topoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany ny tsotiako ny tokantranao amin'ny arivany Sabotsy 20 Septambra 2024 ity. Tonga sondra ianao tanatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao ny tontolon'ny fahasalamana avy hatrany dia samy manana ny fandraisany ny atao hoe tapitra ny amiana ara-pahasalamana eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara ny tsirairay avy. Mbola misy anefa ny valanaretina mandrakandroany. Atao anatin'ity fanadinana manaraka ity no hitondrana aminao ny fandraisan'ny olona intapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra manokana ny 7 ny volana Septambra lasa teo iny malona indrindra ny fanaovana ny arivava sy ny arorona. Nampitso velositraka sy tahirinena. Tsy tafitany amin'ny ankamaroan'ny olona ny afatra manoloana ny fampitam-baovao taoriny ny filan-kevitry ny minisitra manokana ny 3 Septambra lasa teo hoe tapitra ny amehana. Betsaka ny hevitra fa tapitra ny amehana ary afaka tsy manao arivava orona ihany koa noho izany. Raha ny hita ety an-dalabe izao dia vitsy sisy ireo olona mbola manao izay arivava orona izay. Araka ny fampitam-baovao anefa dia mbola misy ny valanaretina coronavirus ary vomaika mirongatra ary izany. Isan'ny antony nahagagandrehetra tamin'ny filazan'ny fitondram-panjakana fa tapitra ny amehana. Mbola tena ao anatin'ny ady anefa ny ankamaroan'ny firenena maneran-tany, indrindra manoloana ny variant Delta sy ny variant Mu. Toa ny États-Unis izay efa nahatratra 570 sy 707 sy 5 sy enetsy ny isan'ny olona maty ny coronavirus tao aminy. I Inde izay nahitana 470 sy 700 sy 2 sy 4 sy 4 ny olona maty. Raha toka mbola 420 sy 700 sy 7 sy 9 sy 1 tany Peroa ary 770 sy 700 sy 7 sy 9 sy 2 ny tany Meksika. Tsapaloha hoe somary miena izy somary miborabory lasa miborabory nefa tokony izy tokony hoe mbola mipetraka ny pepetra satria tsy fantatra ny aretina. Tsorika izay mitsara dia mahitana antsika rehetrarehetra malagasy mba hiaro hatrany ny fahasalamantsika dia mampiasa ny arivava dia miezaka araka izay azo atao mba tsy ho fanatona be loatra. Efa mbola manao nisy ny tsy manao tsy mbola manao azay raha manao sakazale adiny le izy ka entanina mihitsy aloha ny olona terena rehetrarehetra zany dia aoka mba hanao kasibosy fa ny aretina zany dia efa misy ny ray efa iarovana an'izay zany dia mba aoka hanao kasibosy daholo. Tokony mbola hanao nefa ny olona zany betsaka ny tsy manao manentana anareo vahoaka zany mbola hanao kasibosy fa ny aretina zany mbola betsaka nefa tsy manao kasibosy daholo. Mbola ilaina hatrany manaja ireo fepetra ara-pahasalamana araka ny efa namafisin'ny mpitsabo. Saingy ilaina kosa nefa ny manazava tsara amin'ny vahoaka manoloana ny filazana fa tapitra ny amehana nanomboka tamin'ny ny 7 ny volana Septambra iny. Eo amin'ny vaovaony sosialy indray dia mijaly ny mponina ao iosy noho ny tsy fisian'ny rano fisotro madio any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ora roa monja no andehanany ao anatin'ny andro iray. Fokontany 13 moa no mandrafitra ny komuna ny iosy. Maro ireo mivelona amin'ireo toerana ireo nefa dia tsy zarizary tanteraka ny rano fisotro madio. Mariana moa fatatany tsy miankina ny fitsinjaranandrano any an-toerana ary mitetina iray atsiariary ny vidin'izany ao anatin'ny iray volana. Fanoizantsika ny vaovao kosa dia mitohy ny fifandraisan-dahatra eo amin'ny fanjakana sy ny mpandraraha momba ny tetikasa sahofika sy ny volobe hoy ny teo anivon'ny orinasa Jirama. Hatreto mantsy dia mbola baraingo ny fanatanterahana azy ireo. Mariana hatrany fa mahatratra 530 taona ny anatanterahana ireo tetikasa ireo. Raha ny fanazavany teo anivon'ny Jirama dia manodidina ny 5 cents dollars ny 1 kilowattheure raha manodidina ny 18 cents dollars kosa na 570 ariary izany ho an'ny Jirama. Ity farany nefa dia mivarotra ny herinaratra 503 ariary ny 1 kilowattheure.
fa na dia sarotra ho an'ny malagasy aza ny mandeha mitsabo tena any ivelany dia misy amin'ireo hôpitaly any ivelany no miezaka hatrany manantona sy manamora kokoa ny fahazahon-dalana makany ivelany. Solotena avy amina hôpitaly any Inde moa no nitondra fanazavana mikasika izany tamina Ambitsoa sitraka sy Tahiriniana androany. Misy aretina tsy vita fitsaboana eto Madagasikara toy ny aretin'ny vona ny aty. Toraka izany koa ireo fandidiana avolenta toy ny fanoloana taova isan-karazany. Mbola manano sarotra ho an'ny malagasy ny fitsaboana mivoaka ny ivelany noho ny saram-pitsaboana lafo. Efa miezaka manamora izany fitsaboana makany ivelany izany amin'izao raha ny fanazavana. Ny tenanay moa zany dia nisan'ny olona efa nahazo fitsaboana tamin'ny hôpitaly io nanao transplantation rénale ny anankiray fa ny monsieur Eric ary anankiroa foie sy rein azy no nataony tany ka dia manentana antsika praitan-drazana ho an'izay manana olana ara-pahasalamana izay tsy vita eto toerana zany fa ilana ny makany ivelany. Izay rehetra izay nitsabo tany zany dia salama tsara amin'izao fotoana izao ka tamin'ny hôpitaly Kokilabena zany zao dia efa mihoatra 100 mahery zany zao any malagasy izay nahazo fitsaboana tamin'ny hôpitaly Kokilabena io. Misy ny dokotera avy aty amin'ny hôpitaly ty makaty Madagasikara mampiofana ny dokotera eto. Dia misy koa ny eto makatra ikefa any amin'ny hôpitaly arakaraka izay spécialité ilainy zany izay no akanesany makany. Izay fiaraha-miasa zay zany dia efa tena mandeha tsara amin'izao fotoana izao ary ho asaraina ho amafisina hatrany zany izay fifanakalozana traikefa entre ny dokotera avy any Inde sy ny eto Madagasikara. Mety ho tonga ny fotoana zany isian'ny zavatra rehetra izay mety andehanana makany Inde zany dia ho vita eto Madagasikara satria ny dokotera antsika eto Madagasikara ny mahay sady tena manana ny fahaiza-manao ilaina amin'izay fa ny fitaovana sy ny sisany mbola mahosahosa antsika eto zany amin'izay resaka sehatry ny ara-pahasalamana zay. Isan'ireo nisitraka fitsaboana tany ivelany moa Eric Fouye nambarany fa efa tsy nanantena ny ovelo intsony izy kanefa tafarina soma tsara amin'izao. Double transplantation zany le anankiroa zany hoe foie sy rein dia sady mampafantatra ihany fa rehefa ohatra ianao ka anao famindrana voa sy foie dia tsy maintsy olona akaiky anao no tsy maintsy mitondra panome anao zany na donneur dia olona akaiky anao ao anatin'ny fianakaviana no manome raha any Inde ianao no manao an'izy fa raha ny firenena hafa ianao tsy maninona. Itsika zany rehefa voan'ny aretina mipepopepo hoe wise anao inona zany ve tsy efa ho faty izay moa ny amin'ny malagasy rehefa voan'ny aretina ray dia maty io raha ohatra ny nareo zao nahitanareo vavolombelona raha nahitananareo izy hoe dia tsy midily io fa dia fito zao zany ka io zany moa tsy tsika ny mandahatra fa le dia ny fa ny dokotera mpitsabo sy ny rehetrarehetra no manatanteraka ny asa tena grave le izy ka grave le izy nalany vola be tsy iza no nandoa fa ianareo fa raha olona tsotra aloha za aloha tonga dia mitsotra hoe raha hoe za sy ny tenako efa namadiky nareo zanadrasany raha izany fa tsy vita le izy fa mila fanampiana. Ity firenena ity raha teo no malaza amin'ny fitsaboana manana ny maizy azy ny mpitsabo eto amintsika saingy ny hôpitaly sy ny fototra-fitrasa no isan'ny sakana. Eo amin'ny vaovaon'ny fifamoivoizana dia nanomboka ny alarobia lasa teo ka hitoy mandritra ny 12 andro ny fanentanana mikasika ny fifamoivoizana ataon'ireo sampandraramisahana izany sy ny fikambanana mpitondra fiara sy moto. Natomboka tamin'ny olona mpampiasa arabe moa izany. Natomboka teo ihany koa ny fanentanana ho an'ireo kodiaran-droa indrindra amin'ny tsy tokony hijanonana na andehanana amin'ny lalan'ny mpandeha tongotra. Izy koa ny fampahafantarana amin'ireo mpitondra fiarakodia amin'izay toerana tsy azo hijanonana. Rehefa dila moa 12 andro fanentanana io dia isy avy hatrany ny sazy ho an'izay meny tsy manara-dalàna. Tsikaritra nefa fa misy ireo polisy kominaly no tsy manaraka ny lamina momba ny fanentanana fa dia manasazy avy hatrany ka mihamaro ny fitarainana momba izany amin'izao fotoana izao. Vaovao tsy fandriampahalemana kosa indray dia manjaka tanteraka ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny commune ambanivohitra Analalava amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny fotoana maritra izay dia nahazofanana ny alabotry sy ny vakitrano tany an-toerana. Manoloana izany dia nandefa taratasy ho an'ny ben'ny tanàna tao an-toerana ny filan-kevitry ny tanàna mba hanatanteraka fivoriana tsy ara-potoana andinihana izany tsy fandriampahalemana izany. Everin'izy ireo mantsy fa ny fisian'ireo gadra mirenireny sy afaka mitokantrano ivelan'ny fonja no tena antony mahatonga izany tsy fandriampahalemana any an-toerana izany.
fa araka ny tatitra nandritra ny fivoriana nataon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ireo filompitantana ny université mpanjakana rehetra omaly dia tapaka fa ny 4 oktobra ho avy izao ny fidiram-pianatra eny amin'ny anjerimanontolo eto Madagasikara sy ny IST manerana ny nosy ho amin'ny ity taom-pampianarana 2024 sy 2025 ity. Araka ny fekevitra noraisina dia afaka mandray mpianatra avokoa ireo izay manana fahafahana anao izany eo amin'ny lafiny fototra-avitrasa sy ny tolom-pampianarana. Noferana hatramin'ny 20 Novambra 2024 kosa nefa ny farafisoratana anarana amin'izany taom-pampianarana izany. Famarisarisa kosa ny olom-pirenena amin'ny raharaha politika amin'izao fotoana izao noho ny tahotra na koa tsy mahafantatra fa ilaina ny mandray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena. Izany nefa ny mampiroborobo ny tena fitiavan-tanindrazana izay fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara. Arao faradadiana nataony namana mpanao gazety Ando Miaratina teo amin'ny sasy rindratsara ny Tokra Marla. Fanontaniana mipetraka foana ankehitriny ny hoe inona no mahatonga aty Madagasikara ity tsy mety mandroso tahaka ireo firenena sasany kanefa tsy hita pesipesena ny arena misy ao aminy ary tsy misy andrano na loza voajanahary lehibe misesisesy. Matoa aloha isika anisan'ireo firenena manitra indrindra dia tsy kisendrasendra fa tsy maintsy misy ny antony. Raha ny faneho-kevitra samihafa dia noho ny tsy faharisian'ny olom-pirenena amin'ny politika no anisan'ny antony lehibe, ao koa ny tsy fahaizana mandinika ny raharaha politika. Amin'ireo malagasy manaraka ny raharam-pirenena dia ny tenin'ireo mpanao politika mahafinaritra azy ihany no fahamarinana fa tsy mahavita mamakafaka amin'ny fomba fijery mahitsy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tanora mbola somary marisarisa kanefa tsy tokony izay zavatra mitranga fa tokony ifanohatra amin'izay satria matetika resahana foana hoe ny tanora no avy ny firenena misy ohabolany taolo moa miteny hoe raha tanora ratsy fiary atitra voakatsiroka fa misy mifanohatra amin'izay ihany koa nefa ny hoe ny tanora mamboly azo atitra anakelofana dia ny tiako tenena amin'izay dia hoe ny zavatra misy dia tsy mbola mandray andraikitra ny tanora kanefa ny tanora no tokony andray andraikitra amina resaka politika. Izy ary no mentsika tsindika ohatra hoe tsy latsaka katerena le firenena ny mpitondra manimba le firenena ve sa isika tsy mandray andraikitra. Ny tiako tenena amin'izay dia hoe andao tsika andray andraikitra fa isika tsy fandraisana andraikitra tsika no mahatonga ny firenena ho latsaka katerena dia ny tanora tokony hijoro ampiseho amin'ny mpanao politika izay lehibe izay efa lomano tao anatin'ny politika io hoe izay aza lalaovina amina politika fa izahay no hitondra ny firenena sy hoentina raha-pitso. Dikan'izay tanora tokony sarotiny. Ho anahy manokana misy fiteny foana matetika ny hoe tokony mahatsiaro tenao tompony dia sarotiny dia mila mandray andraikitra. Rehefa tsapanao le izy fa anao le tandrazana ikambanana le tandrazana dia mandray andraikitra ho azy ianao fa rehefa tsy fantatro rehefa tsy mametraka an'izay zany ianao hoe tompony le tandrazana dia eny ianao ohatry ny andeny fa raha fantatranao raha tsapanao fa efa napetraka zanahary anao ty tany ty dia sarotiny ianao dia mandray andraikitra ho azy. Izay zany hoe le fitiavan-tandrazana zany tokony ho volena ao anatin'ny tanora fa izay mbola tsy tena tafalatsaka matsy fa ho volena ahoana ny fomba ambolena an'izay tsirairay tompony andraikitra amin'izay. Ny tsy fampiny fitiavan-tandrazana no mahatonga ny ankamaroan'ny malagasy ho tia tena ka tsy mitsinjo ny mpiray-tandrazana sy ny sohiombonana intsony ho hiatrany ireo faneho-kevitra. Tsy toetra ao anatin'ny malagasy mihitsy anefa ny fitiavan-tandrazana raha tsy manomboka any amin'ny fampianarana mba raha tonga fototra mihitsy dia efa ampianarina ny ankizy. Araka izany dia zava-dehibe amin'ny fanabeazana ara-politika ho an'ny olom-pirenena. Mampianatra ny rehetra ho mandray andraikitra eo amin'ny ivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina, mifanampy miara-misonitra amin'ny fiainana, manaja ny lalàna ary manohitra ny tsy fanaran-dalàna. Io ihany koa mitaky ny tambirina andraikitra amin'ny mpitondra ny fanaovana politika. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena indray tafiditra ao anatin'ireo taranja niraisantsika anjara tamin'ny lalao olimpika izay natao tany Tokyo teo ny taranja lomano. Niraraka moa ny ekipa-pirenena malagasy tamin'izany. Nitondra fanazavana mikasika ny performance ny mpilalao malagasy sy ny antony faharesena ny tale teknika misahana ny taranja lomano etsy amin'ny piscine olimpika etsy Ampefilo. Nabitso Versitraka sy Tahirinena. Mbola antony mahatonga ny fahatarany eo amin'ny fanazarantena eto amintsika ny fahasamihafan'ny toetry ny andro ka mamaritra manokana ny fotoana ahafahan'ny dobo filomanosana misokatra indrindra ho an'ny eto afovoantany.
Isan'ny sakany ao am-pilomano ao anatin'ny ekipa nasionaly zany raha ny fanazavana tsy ampy ny fotoana ary raha toka mifanandrify amin'ilay fotoana fikatoanany dobo filomanosana dia voatery tsy maintsy mandeha any amin'ny faritra hafa toa ny mahajangana Tomasina raha ny fanazavana. Ny any amin'ny faritra zao efa tonga amin'ilay atao hoe tsy mitsahatra ny lomano mandritra ny saison fa ny eto voatany indrisy ary eto nefa no atao hoe be licencié indrindra dia miandry ny andro mafana zay vao hoe misokatra zany ty piscine olympique ny ANS ty atao hoe période fivoran'ny piscine zay zany dia atao hoe efa niainan'ny mpilomano foana hatrany amin'ny taona 70 taona 20 reo nosy rahavavy atao hoe Seychelles Maurice reo ane tamin'ny taona 85 mbola nifandahatra tsara tamintsika raha resaka performance fa tao anatin'izay misy fivoarana be zany zareo tsika somaro nandringa ihany amin'izay resaka fivoaran'ny piscine zay na dia maro ara zany reo ankizy atao hoe tonga any amin'ny club manao ny tianao kotrana dia janona ny kotrana rehefa tonga ny volana avril. Raha ny lalao olympique farany teo no asindresaka dia hita fa ndraraka ny ekipa pirenena malagasy nisy tokoa ny lesoka ary mila renireny raha ny fanazavana. Ao nelanelan'izay nefa ny eto amintsika efa misy ireo piscine chauffé any amin'izao toerana samihafa dia misy mpilomano efa mamonjy an'ireo piscine chauffé ireo mba hialana amin'izay hoe intersaison tsy milomano izay. Zao efa misy ireo piscine ho atao any amin'ny faritany dia fiara-miasa zany no ilaina amin'ny atao hoe tompona andraikitra rehetrarehetra ahafahan'ny mpilomano amin'ny faritra aiza na aiza eto Madagasikara milomano mandavataona. Zao moa tsika efa mandefa ankizy any amin'ny centre d'entraînement dika zany hoe centre d'entraînement zany dia atao hoe tsy izay akory no atao hoe hoananan'ny piscine anankiray fa mba atao hoe efa manakaikikaiky ny zava-misy any amin'ny centre zany no tokony isian'ny fitsanganan'ny piscine koa mba tsy ankizy iray no alefa any amin'ny centre fa mba atao hoe mpilomano maromaro zany no misitraka an'izay entraînement atao hoe manara-penitra angamba. Raha ny lomano eto Madagasikara ny fandehanan'ny ankizy makany amin'ny Jeux olympiques eto amintsika dia mbola lay atao hoe wild card fa tsy temps de qualification akory. Itsika zany raha hiditra any amin'ilay hoe temps de qualification na atao hoe standard B na lay temps de qualification B dia atao hoe mbola tsy ho tratratsika raha tsy mipetraka aloha zay atao hoe sehatra ahafahan'ny ankizy manao entraînement lavareny sy ohatrany hoe centre d'entraînement manakaiky an'izay condition zay. Raha tsy ahivina dia toy izao ny vokatra azon'ny mpilomano malagasy roa nandritra ny lalao olympique farany teo. Ho an'ny Mikael Ratsolonjatovo izay nandray anjara tamin'ny 100 mètres d'eau nahavita izany tao anatin'ny 7:20 faingo 1:20 sekondra laharana fahatelo ny nisy azy. Ho an'ny Muriel Robertson izay nandray anjara tamin'ny 400 metatra nage libre nahavita izany tao anatin'ny 4 minitra sy 20 sekondra laharana fahafito ny nisy azy teny ampahatongavana. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia nodomandry omaly alina ny filoha algériana teo aloha Abdelaziz Bouteflika. Ity farany no filoha nitondra ela indrindra tao Algérie ka izao namony any teo amin'ny 420 taonany izao. Njavandre maefa manora ndray malala. Misaona ny firenena algériana amin'izao fotoana izao no ny fahalasan'ny filoha teo aloha Abdelaziz Bouteflika. Omaly alina no domandry tao Paris tenany rehefa niady mafy tamin'ny aretina nandritra ny taona maro. Andareza ny fanaovana politika tao Algérie asaingina nanomboka tamin'ny taona 2014 dia tsy tazana firintsony noho ny aretina AVC nahazo azy. Tsy nandrenesam-peo intsony ihany koa ny tenany nanomboka tamin'ny etsipanoherana nataon'ireo irakianina sy ny fametrapelan'ireo tafika algériana tamin'ny taona 2012 saingy raha ny fantara dia nijanona tao amin'ny toeram-pitsaboana tao Ziralda andrefan'ny Algérie ny tenany. Tapaka lalandray Abdelaziz Bouteflika ary nandeha tamin'ny lalandreny seza misy kodiarana ireny izy nandritra izay fotoana izay ka izao nefara tamin'ny fahafatesany izao. Teraka tao Maroka ny 2 martsa 7 Abdelaziz Bouteflika. Voatendro ministry ny tanora tao Algérie ny taona 27 ary voatendro ministry ny narambahiny indray ny taona 13 Voilika tao anatin'ny fitondrana indray ny tenany nanomboka tamin'ny taona 5 hatramin'ny taona 1 no ny fanonganam-panjakana nisy tany an-toerana.
Niverina tao Algérie izy tamin'ny taona 7.790 ary voafidy ho filoham-pirenena tamin'ny taona 7.790. Nitondra ny firenena nandritra ny 420 taona ary nametra-pialana ny 2 aprily 2023 ary izy anodimandry teo amin'ny 420 taona izao. Fatotosa tamin'ny atsaka sy andavany ny etsika fialamboly sy sosialy no karakarainy ny tanora tiako Madagasikara androany tetsy alasora faly ny rehetra ny fialamboly vita ny asa fanasoavana tanteraka ando miaratina sy tokra marla. Ety amin'ny akona bypass alasora no misy anay amin'izao ora sy fotoana izao tonga ny fotoana ny fanomezana satria dia andro antokoa ilay fotoana dehibe eto anivon'ny tanora tiako Madagasikara anatanterahana ny etsika fialamboly goavana entina indrindra anampina ireo ray aman-dreny manoloana ny fahasahiranana mitady amin'ny tokantrano amin'ny fampidirana mpianatra amin'izao fotoana izao tonga maro ny olona saika tazana ety amin'ny toerana avokoa izy ka fotoana rehetra eo ny ankizy ny tanora hita ety amin'ny toerana koa ireo olona somary efa nahazo azy taona misy raha teo moa ireo toerana fialamboly samihafa afaka atrehiny rehetra ary mety ho an'izy ka tsy taona rehetra mihitsy tsy ampiandrelanao fandeloha raha antsika amin'ny alalan'ny rehetra tsara manaraka rehetra ny mahakasika izay. Samreslatra teto ny rehetra va zava-dehibe tokoa ny sy ny fifanampiana sy ny fifampitsinjovana amin'izao fasahirana namejady amin'ny ray aman-dreny izao isan'ireo tena vaindohan-drarany antokotiako Madagasikara mihitsy ny fanatanterahana izany asa lehibe izany tsy izany ho any eto amin'ny faritany Antananarivo ihany fa mbola itoy any amin'ny faritra ny etsika tahaka izao rano mafisy ny tompona ndraikitra. Zay moa ny tanjona atao anatin'ity etsika androany ity zay tsy hisorana be be satria be da be nanoana ny antso ary ny rarina dia ifametanana foana amin'ny fampandrosoana sy ny fanampiana ireo sahirana amin'izao fotoana izao. Faritsan'Alamanga zany no misitsaka nyity fanampiana fourniture scolaire ity zany ary efapetsaka foana zany dia mangarahara ny ireo fanomezana ireo fanampindreo ary ny olona tokony hisitsaka anazy no mahazo izany fanampiny zany rehefa tonga ny fanantanterahana anazy. Santatra Ambavarano no ataonay teto amin'ny région Alamanga fa ny zavatra zao etsika atao zao dia ataonay misanjaka manerana Madagasikara zany zao etsika atao zao satria hita tokoa zany ny fahavononana natao anatin'ny atoko sy ny olon-tsotra na metanana tao anatin'izao fanampiana ho an'ny sahirana izao. Raha ny zavatra natao androany moa zany atao hoe tao anatin'ny fotoana fohy no nanatanterahana anazy dia hita tokoa zany fa tratra ny tanjona ary io moa zany manao zavatra manatsara foana amin'ny zavatra rehetra zay atao. Matahidera ary mila alaintahaka ny fihetsika ataon'ny tanora tahaka izao raha no mafisy ny solombavam-bahoaka tonga nanatrika ity fotoana lehibe androany ity. Ho an'ny tanora tiako Madagasikara aloha dia hita tokoa ny fahavitriana mandray andraikitra ny anivon'ny fiarahamonina ary indrindrindrindra moa amin'izao hetsika izao dia misy fanomanana isan-karazany ka mifampitaona izy ireo efa maneho sady amin'izay fandraisany andraikitra amin'ny fanentanana ny hafa izay ho ato anatin'ny
tanora tiako Madagasikara ary andray andraikitra ihany koa anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Hitantsika amin'ny mety endriky ny fandraisana anjara amin'izay fifidianana ho avy raha pitso rafaka pitso satria dia hita tokoa ny fahavitian'izy ireo amin'izay hoe fandraisana andraikitra izay. Antenaina zany fa maro ireo tanora no vonina ny andray anjara amin'ny hoe fifidianana samihafa ohatra eto amin'ny tany sy ny firenena mba ahafahana mahafintsongadina an'izay famiatrahana ny lanja ny tanora amin'ny fandraisana andraikitra izay. Fahombiazana tanteraka karaka izany tsy hetsika no karakarain'ny tanora tiako Madagasikara tety Alasora tety. Samy ny fahalavanja mo teto ny rehetra ary ny masoandro mo tokoa no nampalahelo fa isan'ireo vaindohan-draharaha ary tena tafiditra anatin'ireo avinany antoko tiako Madagasikara ny fanampiana sy ny fitonjovana ny mpiarabelona amin'ny karazana hetsika tahaka izao tsy hijanona amin'ny ty hetsika ety ihany moa fa dia isandrahaka amin'ny sehatra maro samihafa izao hetsika izao. Araka izany dia afapo tanteraka ireo rehetra tonga tetsy Alasora tamin'ity androany ity manantena ny tohizany hetsika tahaka izao ny rehetra araka izao fanazavana manaraka izao. Mahafinaritra aloha le hetsika izay nitimy androany sady mba fialam-boly ho an'ny mpianakavy mba miala amin'le rotorotom-piainana moa zany mba sady mba fanampiana an'le ray aman-dreny sahirana amin'le fampidirana mpianatra. Dia fandraisana anjara ny zava-dehibe dia mba miala voly, mba miala stress, ianao zany sady mba afapo amin'le fitsangatsanganana sy le gardin party no mba misy olona voatsinjinao koa eo amin'le ila fa tsy hoe ny tenanao rery voatsinjy fa voatsinjy koa ny ray aman-dreny sahirana. Dia mba afaka hianatra amin'ny mpianatra. Zava-dehibe ny hetsika ohatra satria resaka ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny no ampian'le jeune intime. Resaka sosialim-bahoaka zany satria ny sosialim-bahoaka amin'izao tsisy mpijery mihitsy. Maro izao ny ankizy te hianatra nefa noho izay tsy fahampiana fitaovana, tsy fahampian'ny ray aman-dreny amin'ny resaka ara-bola fampidirana any an-tsekoly misy moa voalaza raha hoe 0 ariary nefa rehefa tonga ny ray aman-dreny ange amin'izao dia mahatsiaro sahirana hoe tsy tafiditra ilay zanakay fa tsy voalohanay ilay vola e. Dia izay no tena mba nanosika anay mianakavy andaontsika andeha hamonjy an'ilay hetsika jeune intime mba ho fanampiana ny sahirana. Izay izao izay telo mianaka ny akaty miaraka amin'ny ankizy teo an-tanànanay misy teo amin'ny 15 teo izay zoany aty dia nanao piscine izay dia manao karaoké ataonay daholo rehefa mety aminay izany rehefa hoe fialam-boly dia ataonay satria betsaka ilay ato manao balançoire manao baskety. 20 taona fa tsy nasakana ny taonako mihitsy izany nandehanako nakaty amin'ny akona gardin party taty manefa ny adidy amin'ireo ray aman-dreny sahirana satria tena sosialim-bahoaka izany dia tsisy mijery mihitsy. Tena mahafinaritra mihitsy ary mampihetsi-po mihitsy fa hoe mbola mba raha azo atao izany any amin'ny andro hoe jour férié manaraka any dia mety raha mbola averina sina dia amafisifisina koa ny inona moa ny fanentana atao misimisy ny fanentana dia mba izay ray aman-dreny lehibe ohatr'izao koa mba entanina koa mba ho tonga fa mba miala amin'ny fiainana isan'andro amin'ny zanaka aman-jafy eo an-tokantrano na nandeha nitondra ilay zafikeloko tery amin'ny piscine zao dia nijery azy teny indroverina teny izy zao nanao piscine dia nijery ny ankizy nanao zumba teria. Fa ny hetsika amin'ity androany ity aloha dia mahafinaritra satria ao ny afaka miala voly amin'ny fiainana rehetra satria tao anatin'ny covid tsika teo aloha tena niboka tanteraka ankehitriny nefa dia afaka mivelatra. Ao koa vitantsika ny hetsika mpiara-mitolona antsika amin'ny atokotima fanapitsika ny ray aman-dreny izay sahirana fampidirana ny zanany any am-pianarana dia afaka tsika nanolotra anazy ireo fitaovam-pianarana. Dia ny angatahako amintsika mpiara-mitolona rehetra ao ka mba samy ifanohana isika satria tolona iray ihany ny raisantsika ato anatin'ity atokotima ity dia ny anavitra ireo zanakitsika tsy afaka mandeha fianarana sahirana ara-pivelomana amin'izao fiainana izao indrindra fa tena melatsaka katerena ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Mahafinaritra aloha engany mba ho maromaro ny ohatran'izao fanentanana ny tanora indrindrindrindra fanohanana ny tim rehefa manohana ny tim moa dia manohana ny président Ravalomanana. Niaraka teto moa zany izay telo mianaka teto amin'ny akona fialam-boly dia hita hoe mety ny hetsika tanora mavitrika tsy hetsika tsy dia hoe ho an'ny tanora fa eo ihany koa ny olon-drehetra dia tanina ny
olon-drehetra zany a mba anohana hatrany ny filohantsika zany a dia président Navalomanana dia eny ane ka maromaro ny etsika fa tena mahafinaritra tompo rahantsika malala ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao vaninandro moa zany dia ny fampidirana ny mpianatra no tena imasoan'ny piramonina eto Madagasikara dia tena mahafinaritra le etsika satria tena fitsinjovana ny mpiaramonina ary izay moa dia anisan'ny tena hoe mahafinaritra ny président Navalomanana mihitsy satria mahay mitsinjo ny havana sy namana eo anivon'ny fiarahamonina eto Madagasikara. Ny nataonay androany zao dia nampifalin'ny ankizy izay hiditra hianatra moa satria izay koa le time androany dia mampifaly ny zanaka sy ny rehetrarehetra zany dia izay zany natao dia engane ka izao etsika izao tena hanampy tokoa ny zaza malagasy amin'ny izao fidiran'ny mpianatra izao. Fa tsy nandeha kosa ilay fandarana tsy ho tompotra miono fanaraka isaky ny zoma ao amin'ny RNM Maomaly. Raha ny fampalazana maro samihafa dia tokony nandeha nivantana avy any Ambatondrazaka ity fandarana ity satria manantanteraka asa any antoerana ny ministra ny serasera amin'izao fotoana izao. Raha ny fijeriny amin'ny lafiny ara-politika dia misy ambadika amin'ireny raharaha ny sesisesy ireny sy navororoy. Anty ministra ity no tsy nafany nanao izany fandarana izany hoy ny mpanao politika Faniry Razafy tany araka izao fanazavana entiny manaraka izao. Raha ny tokony izy dia tokony nandeha ihany ny fandarana raha ny omaly zany satria ninona ny antony dia nisy fitokanana na fanolorana n'le fonja teny Mery Atosika. Nisy asa panjakana marobe nanaraka an'izany adevitra any ary mila zavatra misy zavatra tokony ho azavaina eny na dia ilay raharaham-bolamena teny Ivato ara izay hoe na voatonona sy olo-mavomboaka sy Karanavalo mendrika hitondrana fanazavana zany fa matoa zany ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta izay mitondra tenin'ny fanjakana tsy nanao an'izany dia anisany voadona sy anisany zany voakasika atao anatin'izay raharaha zay izy zany mahakasika an'io resabe momba azy io ka mety ho antony tetikady fa antony faharoa koa dia hoe efa midika sy miditra ny anatin'ny fahalemen'ny fitondram-panjakana zany ary efa miditra ihany koa any anatin'le hoe voadona ao anatin'izao adevitra ao ny fitondram-panjakana ka mila mandinika sy misaina lojika zany mandra-pahitana ny marina dia tsy tokony hanio hevitra mihitsy zany mpitondra teny gouvernemanta zany mba hampadio an'le endriky ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny dikan'izay tokony hampiasa olona hafa izy zany amin'izay hoe mpitondra teny gouvernemanta hafa zay hanio hevitra ary ny olana koa anatin'ilay hoe fandarana dia lasa ampiasainy ilay fitondram-panjakana izay hanadiova-tena anefa ny olana anatin'izay dia zao onjam-peo pirenena onjam-peo marobe fa tsy ny onjam-peo-pirenena ihany no miasa ao anatin'le izy manao an'le miara-manonja an'le fampitanan'le izy mba tsy mety any zany lafin-javatra zany efa nabe adevitra zany tamin'le réquisition tamin'ny Covid-19 nefa ity indray ampiasaina an'izay raha ny tokony izy manko raha ohatra ka hoe le fandarana izay hoe fandarana asa-panjakana dia resaka fanjakana ny adevitra fa tsy resaka olo-tokana zany dikan'izay zany dia voadona zany fanjakana ao anatin'ny raha iny ary manamarika zany ary manamarina ny tenin'ny olona rehetrarehetra hoe tokony hametra-pialana zany mitondra teny gouvernemanta na ministra ny serasera. Fa isan'ny voaresaka nandritra ny fandarana miara-manonja omaly ny mikasika ny ara-toekarena fa ihany koa ny mikasika ny fampianarana eto Madagasikara. Njava-Andriamaefa sy Manoran-Dramalalary no mamitana izay vaovao izay. Tsy tokony indram-bola avy any ivelany mihitsy Madagasikara raha tena mahay mandrindra sy manome lanja ny vokatra sy ny harena misy eto amintsika ny mpitondra fanjakana ho nisy olo-mamba-bahoaka Totosoa Andriamampandry. Tokony atao mazava tsara amin'ny vahoaka ihany koa ny mikasika ireo vola be azo avy amin'ny mpamatsy vola hoy izy satria mibabitrosa ny firenena ka ny vahoaka ihany no mizaka ny vokatra izany any arina. Lasa firenena mikororoso mihitsy zao ny firenentsika amin'izao io resaka fahaiza mitantana io ary io hoe gouverner c'est prévoir mila mitsinjo lavitra ny mpitondra amin'izao fotoana izao ary zay zany ny tsy hanana ny mpitondra amin'izao fotoana izao na ny fitantanan'ny harem-pirenentsika zaka mbola mamerina iny eto fa raha itsika no mitantana io harem-pirenentsika io raha voafehintsika tsara zany vola miditra amin'ny fanjakana io nietra miditra amin'io zany no mitena anao fa tsy mila an'izany fanampiana fa ny ivelan'izany tsontsika
raha itsika ny mandrindra sy mahay mitantana amin'izany fa zao tsika mbola ray apately ny budgettsika mbola fanifenany daholo ngefa ary zay zany a ny tena hoe mampanahelo ary tokony azavaina mivoaka koa reny famatsim-bola azo reny. Akoatra izay isan'ireo mbola mizaka ny voka-dratsy nateraky ny amehana ara-pahasalamana amin'izao ireo sekoly tsy miankina eto amintsika. Misy amin'izy ireo no mbola mibabitrosa ankehitriny ary nisy mihitsy aza ireo voatery-nikatona nanoloana izany. Tsy nisy mihitsy anefa ny fijerevan'ny fanjakana sy ny tosika avy amin'ny fanjakana ho azy ireo nandritra izay fotoana izay. Ny zavatra misy manko misy miteny hoe matony manao école de tombom-barotra atreto aloha zany afaka betsaka ngambany afaka mijoro vavolombelona hoe asa soa sy asa masina fotsiny sisa ny fanabeazana eto Madagasikara ho an'ny tompona école fa tsy misy tombom-barotra satria araka ny tenenina teo hoe betsaka le vesatra izay vesaran'ny école privée nefany tsy misy ny fijerevana anazy ireny. Fa ny savorivory sy ny raharaha mafampana eo anivon'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao kosa no tena songadina atao anatin'ny fandarana sailasy izao tamin'ny andro ny omaly. Njavandriamaefa sy Manora Andriamalala hatrany. Misy olana ankehitriny ny afera maloto sy ny fitantanana tsy mazavazava eo anivon'ny gouvernemanta. Voatsela akory nefa izay no nanendrena ireo mpikambana anatin'ity gouvernemanta vaovao ity dia efa fahafahambaraka sy senatra imason'izao tontolo izao sahady ny zava-misy eto amin'ny firenena. Vao tonga le gouvernement dia ohatrany hoe zareo samby zareo anatiny ihany mifanenjika amina dossier privé. Resaka tsy favoaka masoandro zany no mivoaka isaky ny na io détournement na resaka sanatry resaka zany resaka makorela resaka zao zavatra tena tsy favoaka masoandro dia mampalahelo fa lasa gouvernement de baraka le izy farany dia ohatrany tsy masinteny intsony amin'ny vahoaka fa vao mihetsika zany dia tonga dia zavatra hafa ao anatin'ny lohan'ny vahoaka hoe reto indray le zareo tsy mahay miaina zavatra hita aloha dia tsy misy firaisan-kina dia atao ahoana moa rehefa ny zavatra voalohany ataonao dia ifamely ankarona ohatran'ny valala dia nefa n'izany gouvernement zany zavatra tokony ho isy asa mirindra. Miamantra ny vahoaka amin'izao ny mpitondra sy ny mpiaradia aminy eo anivon'ny gouvernemanta nefa toa andrenesana dosie maloto isan-karazany. Manjaka ny fanararaotapahefana sy ny endrika kolikoly izay isan'ny velorano ny filoham-pirenena nandritra ny fampelezan-kevitra. Ohatra fotsiny raha tsy laza fa tsy le velorano fahatelo milaza hoe ady amin'ny kolikoly sy fitsarana tsy mitanila. Vao omaly dia omaly nisy olona vadin'olona ao anatin'ny gouvernemanta nitifitr'olona tamina basy mahery vaika arme de guerre izay tsy tokony akory ho ananany tsy fantatro hoe amin'ny fomba ahoana no ananana an'izany olona tsotra tsy afaka manana an'izany ary ny préfet ny Antananarivo dia nanamafy fa tena nisy ilay basy ary tena nisy le fitifirana ka hatramin'izao tsika miteny izao mbola tsy henoko hoe nigadra zany olona zany mbola tsy henoko hoe nesorina tamin'ny gouvernemanta ny vadin'le olona anefany le olona avy any aminay Majunga le tamin'ny minina teo mbola vao niditra dia efa nitsoahana satria misy dossier izay dossier efa madio dossier efa nendrikendrehana azy fa dia efa nitsoahana dia io zany misy 2 poids 2 mesures. Tsy rehefa mihitsy anefa ny filosi ny prime ministre manoloana izany rehetra izany hoe hatrany ity mpanao politika ity. Izy ireo anefa no tompona andraikitra voalohany amin'ireo olona eo ambany fiahiny izay manara-baraka ny firenena amin'izao fotoana izao. Dia ny zavatra eno hoe mitsangatsangana eny amoron-dranomasina le olona sy ny vadiny dia hatramintsika miteny izao mbola tsisy fandraisana andraikitra mihitsy ny raisiny na prime ministre izay malaky be tamin'ny kany le olona anankiray le ministre anankiray ary mbola tsisy koa tamin'ny filoham-pirenena ka eto dia manao antsoavo kely amin'ny filoham-pirenena miteny hoe arakaraky ny fandraisanao andraikitra amin'ny zavatra ohatran'ireny tena hijereny vahoaka anao ka hitsarananao amin'ny 2023 raha ohatra ka mbola anao an'izany ianao ka raha tsisy andraikitra raisina reny zavatra mamoa fady manala baraka ny gouvernemanta sy ny fitondrana ray manontolo reny dia asa fotsiny fa sode ny baraka foana no anjaka
dia zany tsy manampy amin'ny ady amin'ny fantrahana tsy manampy amin'ny ady amin'ny kolikoly dia izay malagasy zany dia eo ihany ny eo izy hitansimena la cloche mon père. Lamba vao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatrany farany aza tonona fa mbola misy ny fandarana global news aorin'izao fampalalam-bavao vao izao aorin'izay kosa ny fandarana aona marina ary ny oronan-tsary atotry ny MBS manao amin'ity alina ity kosa dia mitondra ny lohateny hoe infinité ny sampana fampalalam-bavao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny alatsinainy indrairy tompoko lasy tompoko vavy.